ny olona rehetra dia samy teo any paradisa daholy. Fa reto kosa nefany dia misy olona 5 tsy miditra amin'ny paradisa. Aza miala azy izay indray jerentsika ao anatin'ity vidéo ity manasanao anaraka an'izany hatramin'ny farany. Faly miarabanao tonga soa anatin'ity vidéo vaovao ity manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra tompoko. Misaotra anao manaraka hatrany ny pejy mitsangana ka miazava. Olona 5 tsy makany paradisa. Voalohany amin'izany izay mandaha any Kristy. Jesosy dia milaza fa izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana, ary tsy misy makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalany rery ihany. Ny famonjena dia eo amin'ny finoana azy rery ihany, ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana ambany lanitra nomenan'ny olona izay azahoana famonjena. Faharoa, ireo mpanota tsy mety mibebaka. Ireo izay olona miziriziry tsy mety hibebaka fa mbola milomano ao anatin'ny fahotana ihany. Manota dia miverina manota indray, dia manota dia manenina, dia avy eo miverina manota indray. Tsy mitady famelan-keloka ary fiovana amin'ny alalan'i Kristy dia ahita fisarahana amin'Andriamanitra. Fa niditra ny fonao tsy mibebaka no ireketan'ny fahatezerana ho anao amin'ny andro fahatezerana, sy ny fampisehoana marina, fitsarana marin'Andriamanitra izay hamaly ny olona rehetra araka ny asany. Ny fahatelo, ny mpiatsara velatsia. Ireo olona izay manao hoe mpanaraka an'Andriamanitra nefa ny miaina ao anatin'ny fiatsaram-belatsia, tsy manana fitiavana ho an'ny hafa izy, dia tsy hanana toerana any paradisa. Andriamanitra tena maniry mba tena ho kristianina miova fo marina isika. Lozanareo mpanora-dalàna sy fariseho izay miatsara velatsia, fa ianareo dia tahaka ny fasana voalalitra fotsy, nefa ny ao anatinareo dia feno taolana maty. Dia tahaka izany koa ianareo raha miseho olona marina, nefa ny ao anatinareo feno fiatsaram-belatsia sy tsy fankatoavan-dalàna. Ny fahaefatra, ny mpiavinavina. Ny olona miavinavina dia ireo olona miankina amin'ny fahamarinany, ary mandahy izy ireo fa tsy mila ny fahasoavan'Andriamanitra sy famelan-keloka avy aminy. Ireo tsy mahazo ny tena dikany hoe famonjena, nefa ny manome fahasoavana bebe kokoa izy. Koa hoy izy, Andriamanitra dia manohatra ny mpiavinavina fa manome fahasoavana kosa ho an'ny manetry tena. Ny fahadimy farany, ireo tsy mety hamela heloka. Jesosy dia nampianatra ny mahasarobidi ny famelan-keloka. Ireo izay tsy mety hamela ny heloko ny olona nandratra azy. Mitandrema ianareo fa raha manota ny rahalahinao dia teneny mafy izy. Raha mibebaka izy dia mamela ny helony, ary raha manota aminao impito indray andro izy, manao hoe mibebaka dia mamela ny helony. Sorata eo amin'ny commentaire androany hoe omeo fo vaovao ary zarao amin'izay namanao rehetra tianao any an-danitra. Misaotra anao nanaraka ny vidéo hatramin'ny farany dia raha mbola tsy abonné amin'ny pejy ianao dia manasanao hisabonina amin'ny pejy. Veloma tompoko.